Cool FM manolotra ho anao lapa mibezali tantara nosoratany Axel Ovelomin'ny Rakoto Faly Sinaizy miaraka amin'ny Sofaniry ny Ravo mandray feo Andra Manantsoa mandrina ny lafiny teknika Dida Montero Manantotosa Jiad Andro faefatra ono arabazy mbola madio moa zany zanaka nabaviny lahy iny zay kosa aloha dia tena azo antoka inona moa letsy ny fantatry faniry amin'izay fitiavana letsy ny vatany fotsiny ingeny morongarongana dia efa misimisy taona kely ihany azy izy iny ay kosa ka zao eto manaraka anareo amin'ny bekarana izy fa ilaiko ny fahatongavany any fa oratsosa tena tia azy ve lahy efa leon'ireny vehivavy fetsy gidro antitra amin'ny resam-pitiavany ireny lesy sazavavy tsopiainana sy tsopana ohatran'ny faniry zao no tiako zany nefa tratra oriana ny fitiavany lahy satria oroako iala ato amiko izy fa hoana ratsoso aza maika any androka azy alahy amin'ny aliny feonambe antsika ny bekarana no amborahako ny fitiavako azy sady efa tsy androko lesy zany ka izy ary nge tsy manana akanjo mihaja hoentina ny akory zany antoka ny rehetra momba azy fa eto fotsiny izy eke fotsiny zay lazaika fa ratsy za tsoatran'izao nge lahy indray ary letsy fanontaniana manaraka efa vonona ny fanefany lanitra osa mibezali amin'ny oaliny feonambe antsika io efa vonona letsy na dia mafy amiko aza ny anefa nitrosany ka atao ony mba naharary ako nge lesy ny namoizako nyreniko tamin'iza vao niditra ao mpikambany kanefa inona moa ny zavatra iritsika tsy azotsika tamin'ny bezalia mahazanaky mimpanjaka azy eny marina noho ny lazay saingy tena mafy angely ty le anefa trosaka tsy mba hoe trosa vola manko le iziko dia maherezy alaloka zay fa ilozaka aloha fa any amin'ny lapa mibezalitsika zany mifankahita mandram-pionary letsy tena mafy any izy tika aleo aloha tsy ny priska dia alamina ny sainga faniry koa zany tsy maintsy hoetiko miaraka aminay fa miova kampoko ty mifandenjavatrako ary lalana secondaire be angery papa zany makaty abekarana ty zany ino ary priska avy nanavatsava ary sika dia mananika tendrombohatra indray efa ho tongotsika izao ka tazano tsara io avoana be manoloana antsika io fa io ny be karana aminy akatrentsika izao ay na dia efa riva zany andro dia tazana tsara fa misy trano be toy ny lampy eny an-tampony sady toa misy vatolampy be ohatran'ny karandoa eo akaikiny ka io vatolampy ohatran'ny karandoa ngeny no nahatonga ny anara-toerana be karana ary io lapa be eo akaikiny io no toeram-pivavahana sy fivorian'ny fikambananay dia misy efitra malalaka be fanaovam-petika eo ay ve angezan'izay chateau re zany ka inona ny tsy vita ny vola rehefa miaraka amin'ny herin'ny fanary priska dinindringa le resako tany an-trano zao hitanareo zao ny lapa mibezali aminy ny haiki ny atsara ny aloha ay tsy napoziko hoe isy lapa be ohatran'izao aty akodaoda aty malalaka be kosa ny tokotaniko sady efa misy toeram-piantsoana amin'ny fiara mihitsy mbola tsy hitanareo roa ary ny akantony eo anatin'ny lapa ao fa gaga sy talanjony nareo tongotsika fa aleo ajanona eto ny tomobilina mahazo mivoaka amin'izay nareo mivavavy ary way ary efa misy olona maromaro tonga koka ireo tazany fa efa io mitsikitsiky miandrindreo ambaravarana io i Carlo nge io mihitsy ny sheriako tena tsy mandaingo papa fa ay miray fikambanana aminareo koa ny dadandry Carlo lozaka nareo fa ndeha eny amin'ny sheriako aloka arono azy tonton maninona ny olona tsirorono miditra iry ambarafarambe iry zany mihitsy ny fomba tika tsy maintsy kopolakopola rehefa hiditra ny lapa noho izany andrasoeto josoa fa nareo roa miara-miditra zay fa namandrika partenera fixa fa andeha anatona azy aloha zay fa ilozako anao sady efa iny koa ny fiarany josoa eny azoko io zany ny lapa mibezali aminy olona manaka
kajanjato no ivory sy lanonanao. Tsy azo azoko nefa mibika an'ity lapabe ity ka. Misy fonga tsarina karandoha avokoa ny zorony mitafotrano efatra. Dia misy tilikambo tahaka amin'ny fiangonana eo afovoany saingy sarina biby lava ngeza be noho iny amin'ny tendrony. Marina tsy tempolo-tsampy io. Na ny lokony aza dia volondavenona tsy maty eo tia akory. Tsy dia hiditra ao akory akanefa hoaiza moa e. Olona ray zany. Sady mandeha tsiroroatra amin'ny mpivady avokoa. Ohatra, nefa ireny toa misy lahy samy lahy, dia vavy samy vavy misakambokambona ohatran'ny mpivady. Tena nahita ny tsy fahitako ka. Oe, tonton aza toa mifampisakambona amin'ny vehivavy manao zipo hatreny am-potope miditra amin'ny varavarambe. Bonsoir Faniry. Oe, bonsoir Joso. Ary tsy hitako mifahatongavanao avy taoriako Zany ve? Fa misaotra andry aloha ny andry ahy. Dia ndao amin'izay tsika mba hiditrako. Ohatra menatra be ahy hiditra fa dia ohatrany tsy dia tsara nge fitafiako ry Joso e. Inona maharatsy an'izao akia? Ary aza mana fa misy akanjo sy firavaka tsara tarinetiko andry ao amin'ny valizy keliko. Zany ve? Sao dia manahirana izany? Manahirana ahoana indray raha fifanomaniko eo andringe zany e. Dia aiza nefa ny toerana hisoloako akanjo? Jereo tsara fa misy rehany io lapabe manoloana antsika io. Aka efitrano any tsika dia any reny misolo akanjo. Misy an'izay ilainy rehetra fa aza manahy e. Dia miomana fotsiny fa ano alina miavaka tsika androany e. Tena babo mifaniry mihitsy aka. Manendrika azy kosa aloha ilay akanjo vidiako azy ka misongadina ilay tsara tarehany. Meveriko fa tsy handihy mihitsy kanefa dia io manovokovoka miaraka amin'ny priska io. Oay, ary efa miraika amby 10 alina ka izao. Izay fa niova ny ra-fandizana sady otra makatinga izy zany. Reraka nga Joso tsy mandeha intsony. Mba makaina sady miandrendry aka. Efa tokony hisolo akanjo ngendry fa tsemboka be. Zany ve? Dia hisolo akanjo any ambony rihana indray ve zany? Zany tokoa ke sady fifarana koa nge dia io e. Ho any amin'ny efitra fivoriana amin'izay zao ny mpikambana rehetra rehefa kelikely. Andolo tsika monty chambre. Jereo nge fa mando ny atsembohana mihitsy ny akanjo ndry avy nandihy teo e. Ndao ary. Ato. Ty le sambaran'ny fandriantsika fa raha solovako ny varavarana. Say, areo mandrosoa amin'izay kia. Tena tsara kosa aloha ty efitra kely ato ty. Misy fandriana, latabatra, fitaratra, fitoerana akanjo. Nga zany ihany fa misy doso koa ambadika io varavarana ray io. Ino fa azoko vaina fe aloha ty varavarakely ty mba hidiran-drivotra kely e. Voasaka mahazo mihitsy fa vao efa tsy maninona e. Oay, efika misy tovy filomanosana lehibe ohatran' izao ery ambany ery e. Sady voaravaka ny jiro mahafinaritra ny sisiny. Andray, mampite hitsangatsangana mihitsy. Afaka mitsangatsangana iny tsika orin'ny fiaraha-misakafotsika ka. Zany fa isaka kely atsy amin'ny efitra fidiovana aloha za fa tena tsy amika ry Joso zany tokoa aloha fa reto ny akanjo isolondry rehefa avy eo. Oay, toa akanjo tsara tarehy be. Andray, tsy lafo vidy be ve tony ry Joso Ka foko andriaka ireo na lafo vidy ohatran'inona ara satria maninona? Satria tena tia andriaka iry Fanira. Ary ankehitriny dia manolotra n'ity peratra ty fangatahako andrio vady andefy mandrika e. Sary sahady kosa very Joso Eny efa napoziko ihany aloha ny teninao fa misaotra e. Tsy mandany fitiavanao satria faniriana tena tsara ny fitiavana. Zany ve? Aiko sa. Misaotra indrindra kiry Faniry malalako ao raha ny ratsan-tanandray ampidirako n'ity peratra ity e. Oka aloha Ndry, fa ahoana indray kiry Faniry Zao e. Tsy mandany fitiavanao saingy indrisy fa tsy afaka efatsika ry Joso
Efa tsy afaka hivady ahoana ary faniry tena tia andriangy ahy ary vonina natanteraka ny selasaindrio porofo ny fitiavako andry. Josoa, antony roa lehibe tsy ahafahantsika mifankatia sy mivady. Antony roa lehibe inona moa zany raha tsy mahadiso? Aleo tonga dia tsoriko fa tsy mitovy ny Andriamanitra tompontsika Everinao fa tsy fantatro moa ny Andriamanitra tompony ny fikambananareo ary ny ataonao sy ny tonton Basile. Fantatrao tokoa ve? Fantatro amin'ny Tsipria mihitsy. Sa tianao ny lazako azy? Tsy napoziko indray zany nefa vao maika ange itiavako indri ary raha iova foa ka hanompo izay Andriamanitra tompondri dia ahoana ekendri ve nivaditsika? Mbola misy antony faharoa tena manakana tsy hanambady anao ka. Fa inona ihany zany ry faniry Ampiany malalako ry Josoa. Ahoana tsara hoe ry faniry? Zany hoe fa manana olon-tiana zany ianao? Voalazanao. Fa iza marina ianao ty ary iza moa zany le olon-tianao tsy hitako miaraka aminao akory ka Ho fantatrao an'io alina momba anay fa andeha isaika kely aloha nakory zany? Cool FM manan'olotra ho anao lapa amin'ny Bezaly tantara nosoratany Axel novelomin'ny Rakoto Faly Sinaizy miaraka tamin'ny Sofaniry ny Ravo Nandray feo Andra Manantsoa nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero Nando Tosa Gia